Azany makasika ny fivadika lafim-baovao hafa mihitsy kosa indray isika ny fampitona teny amin'ny CCI Ivatomaly ireo mpikamana avy ao amin'ny LCD na Leadership Chrétien de Madagascar fotoana izay metiny indrindra nanamarika ny faheritaona ny joroany ity fikambanana ity teto Madagasikara fanalejina Christian Olivier sy Laza Morgan. Amin'ny taona ity no atsangany LCD na Leadership Chrétien de Madagascar ilay tahirim-bola ho an'ny kristiana rehetra tsy ankanavaka ary koa ametrahana ilay angovazavaozana eto amintsika manerana ny faritra mifantoka tanteraka amin'ny asara kulturaly, sosialy ary koa ny ekonomika ary tontolo iainana ny antom-pisian'ny LCD eto amintsika nandritra izay iray taona ny joroany izay. Ny zava-bitan'ny LCD kely ny zavatra vitany fa lehibe no ataony dia ny asa rehetrarehetra mikasika an'ireo lafin-javatra anakevatra voalaza ireo. Anisan'ny horesahana efa manomboka ny famoizana ny banky kristiana ao fampandrosoana ao anatiny ihany koa ny famolavolana sy fametrahana ho an'ny tontolo ambanivohitra sy manodidina ny angovo azo avaozina satria anisan'ny anankiray antom-pisian'ny LCD mitondra hazavana ao anatin'ny fony olona alatra ny tanàna ihany koa ao anatiny ihany koa fampandrosoana mianky amin'ireo olona eny ambanivohitra izay mibahana ny 570 malagasy ary fampandrosoana sy fandrarana ny akora sy ny toe-bola afaka hodina aingana sy maharitra. Mitondra ny anjara birikiny ihany koa ny vehivavy mpikambana ao amin'ny LCD amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Ny fanirian'izy ireo moa ny lasa pitarika na dia hitara fa mbola marefirefy izany eto amintsika. Izay vehivavy moa zany dia matsapa atao amin'ny LCD fa manana andraikitra zay manana anjara birika hoentina hampandrosoana ny Madagasikara. Ny tena toetra mampiavaka anay reto zany dia voalohany indrindra ny fanekenay ary ny fariseny lahatra fa tsy mahavitin'iny izay raha tsy eo ambany ny fitarian'Andriamanitra. Ny ao anatin'izany zany dia manambatra manana viana izahay izay ifampizaranay ifanohananay hampandrosoana ny Madagasikara. Izay tsy mampianatra akory fa mafanohana manamafy ny araka ny voalazan'ny présidente hoe manamafy les savoir faire, les savoir être ary ny savoir vivre ihany koa sy le savoir. Raha ny fanazavan'ny tompony andraikitra kosa vao iray taona izay no nisian'ny LCD ka kely ny zava-bitany nefa lehibe ny zavatra nataony. Isan'ny mpikambana dia mahatratra amin'ny 4 millions izy ireo manerana an'izao tontolo izao. Ny 26 Marsa 2016 kosa moa ny forona ny fikambanana.